raha zavatra taramanaka nilaza tamin'ny enina maraina nitoka teo tamin'ny enina sy fefany teo dia mikarakara momba ny fanavozana le permis amin'ny biometrika eny to. Ay inona sina daholo ny ilaina tetỳ sabotsina mena mahakasika an'izay permis biometrika zay? Certificat de résidence dia photocopien'ny karapanondro certifié dia photocopien'ny permis de conduire certifié légalisé dia mitondra vola 200 000 francs latsaka 5 000 195 000 francs 39 000 ariary 39 000 ariary na nahoana ny fantapanao an'izay service zay tolotra amin'ny commune zay izy mantsy tolotra amin'ny commune mpitondra tao fiara rehetra eto sabotsina mihana amin'ny ladiny marina aloha dia zao voalohany indrindra zany zara mahafinaritra rehefa misaotra ireny maton'ny olona tonga maro be dia mamaly azo dia tena faliny olona ary nyanay io sorana ny nyanay ny commune anay tsara makarakara zavatra atao rehetrarehetra be dia be ny natao na hatrano krismasy tamin'ny heritaona ary ny zavatra be dia be na ho an'ny vehivavy ny ankizy dia zao mba hanay mitondra tômôbila dia tena mahafaly anay sady dia izy amin'ny commune anay zany mahafinaritra tena le olona na fivezivezena mantsy satria ny tsapako teo ary misy efa olon-dehibe amin'le permis tsy tokony hikarakara amin'ny permis antsony ny olon-dehibe mbola voniny izy nanavao efa misy efa lehibe taona mihitsy niaraka taminay teo fa navoziny faly izy zany le fandraisana sy fikarakarany ben'ny tanàna sy ny commune eto aminay misy avarakely ny fanindrina dia izao kosa ho an'ny tsy mikarakara zany mora no teny fa tsy mora manao zavatra ary marina isorana commune isorana ny ambony rehetra mikarakara izao ary ny rahalinay mbola hitoe tsara zany satria ohatra mbe tsara foana le zavatra voakany eto amin'ny commune anay mba loso ny tanàna ary milay savinamana